Pentecosta ho any, dia manomity manao be ny fampahendrena volana izaho te lehibe indrindra tsara falatsika tamin'ny andro Pentecosta dia fatotoerana masina indrindra dia itsika koa tao aminy tamin'andro taon'izany. Fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy ary mbola ny Efesiana toko faharoa. Efesiana toko faharoa. Andininy efatra ka hatramin'ny misy teny toy izao ny anaran'i Jesosy. Efesiana toko roa andininy efatra ka hatramin'ny anaran'Andriamanitra. Tsy manan-karena mpaminam-pono ny lehibe fitiavana izay amintsika. Na dia fonona maty vatosoa isika, tena velantsika ny araka tamin'i Kristy. Fahasamana amin'izay nareo. Ary niarana hatsangana isika, ka niarana petraka eny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Asana vavy, ny olona nino tsy eto an-tany ihany, efa ny an-danitra ao amin'ny Jesosy. Ary rehefa an-danitra amin'izao dia mahazo tombontsoa be lehibe amin'ny anarany. Fa izay no atokako ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo. Izay mitovitovy amin'izany ihany. Hebreo toko fapolo. Nandininy sy amin'ny folo sy roapolo misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy, satria mana fahatokiana, tsy ho fitoerana masina isika ny amin'ny ranon'i Jesosy. Amin'izay lalina natokana ho antsika, dia lalina moa sady velona, dia maty teo amin'ny efitra lamba dia nofona. Rasina mavo ny olona mino, dia afaka manapona Andriamanitra manakariva amin'ny lalàn'i Jesosy amin'ny nofony, ary ny teny atoeko amin'izany lalahiko, satria mana fahatokiana tsy ho fitoerana masina isika amin'ny ranon'i Jesosy. Tsy hoe rehefa mivavaka dia mety, fa tsy maintsy miaraka amin'ny ranon'i Jesosy. Zay ny antony mahatonga ny teny aminareo foana hoe, teneny foana hoe noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ranon'i Jesosy. Io ranon'i Jesosy io dia antoko ny aintsika, satria ao rano misy ny aina. Dia natok'Andriamanitra ny ranon'i Jesosy navotona ny aintsika. Zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra moa zany ao rano misy aina, tet'Andriamanitra ny rano hanavotana ny aintsika. Ka rehefa mivavaka dia aza dinotsika hoe noho ny anaran'i Jesosy ary ny rano. Ary amin'ny ranon'i Jesosy saika diovina, amin'ny ranon'i Jesosy koa ny zavatra eto raha lalàna. Dia mahatokotsika fa tanteran'Andriamanitra amintsika izany. Ary rehefa isika mivavaka, aza diny mamarina amin'ny anaran'i Jesosy sy ny amin'ny ranon'i Jesosy. Satria ny ranon'i Jesosy toy ny pasiporo azona lalana mity ao fitoerana marikindra ao amin'Andriamanitra. Ary zay ny mandeha ny zavatra. Satria zay ny zavatra tokony atokisantsika. Ary zay mahatonga amin'ny rehefa mivavaka aza dimy le ranon'i Jesosy. Misy olona manadiny. Ary misy ary sasana ny anaran'i Jesosy azy adiny. Fa dia voninahitra ao zany Andriamanitra hoe amen. Zay fotsiny. Fankalazana ianao Andriamanitra, satria ianao rairay amen. Fa tsy maintsy atao amin'ny anaran'i Jesosy ary fonofona ny rano. Alina le rano, satria ny Apokalipsy dia milaza fotsy foana. Apokalipsy misy lalana toy izao. Naresah izy izao ny amin'ny Apokalipsy efatrany folo. Roapolo folo, tapaty. Any andininy, paraika ambin'ny folo amin'ny naritra hoe ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary sy takaman'ny tsy ondry nadokofaty azy. Noho Andriamanitra dia maresy amin'ny diavoly sy Satana hery maizina noho ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ranon'i Jesosy ary atao mbola zay asazy eo ny ranok'ondry sy ny teny filazana azy. Filazana Jesosy zay miandro antsika, namonjy antsika ary naresy ny Satana ho antsika. Manak'izay mpaminam-polo. Alleluia. Alleluia.